السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معاشر الإخوان والأخوات، ونسعد في لقائكم. فهذا اللقاء الذي نحمد الله سبحانه وتعالى أنه يتكرر هذه المرة الثالثة أو الرابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمه، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المتعاونين على البر والتقوى. Voalohany indrindra nambarana dera sonahitra antotra ny topa Allah subhanahu wa ta'ala, ary fankasitrahana no atolotra ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'izao fionana indray izay ataontsika izao nambarana. Angamba nambarana zao moa faharoana fahatelo ka isorantsika lehibe nambarana Allah subhanahu wa ta'ala. Manaraka an'izay nambarana izy dia faly zany ny tenany miona amintsika indray taorinan'izay fotoana elaela zay tsy nionana zay nambarana, ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala nambarana mba ho ataony zany tsika anisan'ireo olona zay ifanometanana foana anatin'ny zavatra tsara, ifanometanana foana amin'ny zavatra zay tian'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa mba homeny Allah subhanahu wa ta'ala fahalalana zay azoantsika tombontsoa antsika nambarana. نحن سعيدون جدا في مثل هذا اللقاء، فلقاء المسلم بأخيه المسلم يجمع الله سبحانه وتعالى فيه بين الأجر والثواب، وبين كذلك ارتفاع الهمة واستقبال تلقي العلم وإحياء النفس والروح ودفعها إلى الخير. Manaraka an'izay nambarana dia mbola manery ihany zany izy ny hafaliana amin'izao fionana izao, satria nambarany anatin'izao fionana izao dia misy zavatra roa lehibe zany tiany Allah subhanahu wa ta'ala zany azoantsika tombontsoa amin'izao fionana izao. Voalohany nambarany dia ny fionan'ny pino samy pino, zay nambarany dia azona tombontsoa zay azona fahasoavana eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zao fionantsika izao fotsiny zany dia efa maro zany fahasoavana zay na ireo thawaba zay ampidin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'izao fionana zay ataontsika izao. Manaraka an'izay nambarana izao fionana izao koa ny tombontsoa faharoa dia mamelona indray zany le hafanampoa amin'ny fitsakarana fahalalana zany sy ny hafanampoa amin'ny fampitarana ny finoana islam. Zany hoe izao fionana izao zany dia anisan'ny tombontsoantsika koa zany hoe mamelona indray zany le hafanampoantsika ao, zany hoe hampitombo indray ny fahalalana, hampitombo indray le effort zay tokony ataontsika zany anaparitahana ny finoana islam. نحن أيها الأخوات والأخوات ننتفع بلقائكم وبرؤيتكم وبالاجتماع بكم والحديث إليكم انتفاعا كبيرا، ونشعر فيه بأخوة الإيمان وصدق المحبة والولاء لله ولرسوله ولدينه ولإخواننا المسلمين. تجمعنا كلمة الحق والعمل للبر والتعاون على التقوى، هذا كله هو الذي يؤلف بين قلوبنا ويجمعنا، ونحن نزداد في مجلسنا الواحد فيه كل بقدره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمجالسنا هذه وبلقاءاتنا هذه، وأن يرفع بها قدرنا في الدنيا والآخرة. Manaraka an'izay nambarana, tena marina nambarana zao fionana izay ataontsika zao sy fionanay aminareo zao nambarana dia azonay tombontsoa mihitsy nambarana zao fionana amin'ny zany hoe ireo zany amin'izao fionana zay ataon'ireo amintsika zao dia azon'ireo tombontsoa, zany hoe tsy tsika foana zany mahazo tombontsoa amin'izy ireo, fa na izy ireo koa zany dia mahazo tombontsoa maro dia maro zany
amizao fionana zay ataona miaraka amitsika izao zany manaraka an'izay nambarany rehefa ireo nambarany miona amitsika dia mahatsapy ireo fa mitombo le imanin'izy ireo amizao fionana zay ataotsika zany hoe nisan'ny antony anankiray koa zany nambarany eo hoe mampitombo le imanin'izy ireo zany zao fionana izay iarahana izay ataotsika izao ary indrindra nambarany hoe fionana zay no manambatra atsika zany anatin'ny fitediavana zany fahamarinana zany fionana zay anehoantsika zany hoe ahoana zany fahamarinana avy amin'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala izany ka eto nambarany dia mbola mamerina izy mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba hanambatra atsika hatrany zany anatin'izay hoe fiara-miasa anatin'ny hatsarana anatin'ny zavatra zay tiany tompo Allahu subhanahu wa ta'ala izay ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa zany izy mba hanampy sy hampitombo hatrany fahalalantsika izay azo tombotsoa eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary mangataka amin'ny Allah mba samby ho avorin'ny Allah subhanahu wa ta'ala any amin'ny toerana zany paradisa izany avokoa sika inshallah. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الجلسة عن مسؤولية المسلم تجاه مجتمعه. zany hoe ny zavatra zay hovelabelarina amitsika eto androany zany nambarany dia mitondra ny lohateny manao hoe inona zany no andraikitry ny tsika vahoaka-pino islam zany manoloana ny fiarahamonina zay misy atsika zay zany zavatra zay hovelabelarina zany hoe ny responsabilité ny pino anankiray zany manoloana ny fiarahamonina zay misy azy na ny manodidina azy zany. وهذا يعني أن نتساءل ما هي المسؤولية ومدى حدودها وما هي قيمتها المسؤولية هي الرسالة، هي الرسالة التي خصص الله سبحانه وتعالى بها البشر وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. إن الله لم يفضلهم بمجرد استقامة خلقهم وجمال تكوينهم وفوارق الطبيعية الذي وضعها الله سبحانه وتعالى أو خصهم بها، وإنما كان تفضيلهم وتكريمهم بسبب استعدادهم لتحمل المسؤولية، أي أنهم معنى مسؤول أي أنه سيسأل أي سيكلف بتكاليف ويسأل عنها ويحاسب على عمله في هذه التكاليف فيؤجر أو يجزى جزاء حسنا على إحسانه ويعاقب على تقصيره وإخلاله. هذه هي المسؤولية، هي تكريم، هي تفضيل، لكنها كذلك هي موضع العقاب والتكريم والجزاء الحسن. Arakny lohateny zay nyteneny teo zany hoe ny zavatra zay ho vilabelarintsika zany dia mikasika zany hoe inona zany no andraikitry ny mpino anankiray zany manoloana ny fiarahamonina zay misy azy. Rehefa tsika nambarana ny teny an'izay lohateny zay dia mila fantatra zany nambarana hoe inona ary moa zany atao hoe masoulia zany, zany hoe inona zany hoe andraikitra zany, mila fantatra zany aloha hoe inona zany
andraikitra izany. Nambariny fa izany andraikitra zany nambariny dia ilay hafatra izay nanokana ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala antsika zanak'olombelona izany, izay nono anton'io hafatra lehibe zay na io zavatra zay io apitany Allah subhanahu wa ta'ala amitsika zanak'olombelona io no nanomezany Allah subhanahu wa ta'ala voninahitra atsika. Zany io nono anton'io zavatra io, nono anton'io andraikitra lehibe zay napetrakany Allah subhanahu wa ta'ala amitsika io. Zany io hafatra lehibe zay napetrany Allah subhanahu wa ta'ala amitsika io zany no voninahitra ny fandraisantsika zany andraikitra izany na fandraisantsika zany hafatra izany no anomezany Allah subhanahu wa ta'ala voninahitra antsika, ary rehefa raisintsika zany hafatra izany dia ho antaniny Allah subhanahu wa ta'ala atsika amin'io zavatra io, ho antaniny Allah subhanahu wa ta'ala atsika hoe niraisinareo araky ny tokony izy ve zany hafatra lehibe zay napetrany Allah subhanahu wa ta'ala aminareo izany. Ary manaraka izay dia nio hafatra io ihany koa no hametrahany Allah subhanahu wa ta'ala hoe hisy no ho sazina ho andreo zay tsy nahay zany nitondra zany hafatra zany, ary misy koa ireo zay ino ho hazo ny paradis zany, hazo ny fahasoavana zany rehefa noraisin'izy ireo ara-dalàna izany hafatra izany. Zany hoe ny responsabilité zany dia hoe le hafatra ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala zay nampitondraina atsika zanak'olombelona, hoe noraisitsika ara-dalàna ve zay zavatra zay sa nataotsika tsinona izany. Satria nambarana rehefa tsika mijery le teniny Allah subhanahu wa ta'ala nakonanty boky masina Qur'an sy ny fanazavany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hitatsika nambarana fa ny voninahitra ny zanak'olombelona dia tsy napetrany Allah amin'ny hoe ny endrikany na ny harena zay ananany, fa napetrany Allah subhanahu wa ta'ala hoe ny voninahitry nareo zanak'olombelona dia ny fanatanteranareo le hafatra zay napetrany Allah subhanahu wa ta'ala aminareo hoe miraisinareo ara-dalàna ve zany, nampiarinareo ara-dalàna ve zany. Zay zany no hafatra izay ho jerevantsika eto inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala خلق الخلق على فطرة محددة، فطر الناس، خلق الخلق جميعا وبني آدم خاصة، وعلى توحيده وعلى الإسلام والاستسلام له سبحانه وتعالى. فالإسلام ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما هو دين الله. الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو دين الله الذي فطر الله عليه كل الخلق، فطر عليه آدم دينه الإسلام، وكلما انحرفت الأمم انحرف الخلق عن الإسلام أرسل الله سبحانه وتعالى نبيا يهديهم ويردهم إلى الإسلام. كان آخر هؤلاء الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نجد تأكيد القرآن في تكرار قصة خلق آدم وما حدث له صلوات الله وسلامه عليه بعد الخلق من إقامته بالجنة ثم فتنته ثم خروجه من الجنة. كان آدم مكلفا، كان آدم مكلفا تكليفا خاصا مختلف عن تكليف الملائكة وعن التكليف الذي كلف الله به السماوات والأرض والكائنات الأخرى. كلفت تكليفا كوني مطلق لا اختيار لها فيه. أما بني آدم فإن الله خصهم بتكليف
طوعي لهم اختيار فيه، فإما أن يقبلوا ويؤجروا، وإما أن ينفروا ويستكبروا ويعاقبوا. هنا جاءت خاصية المسؤولية هذه لبني آدم دون غيرهم من الكائنات، أن المسؤولية بمعناها أنها تكليف ثم سؤال عن التكليف ثم محاسبة على أثر الاستجابة أو الرفض، خاصة ببني آدم. Allah subhanahu wa ta'ala nambarany rehefa ny zanak'olombelona zany dia nohariny Allah subhanahu wa ta'ala zany zanak'olombelona, ary napetrany Allah subhanahu wa ta'ala zavatra nataony Allah subhanahu wa ta'ala voajanahary ho an'izy ireo, izany finoana Islam izany. Nambarany nanomboka tamin'ny Adama alayhi salam, rehefa Allah subhanahu wa ta'ala nahariny Adama alayhi salam, dia efa napetrany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny Adama alayhi salam izany finoana Islam izany. Zay nambarany mahatonga fa ny Adama alayhi salam, ny finoana zany Adama alayhi salam zany dia ny finoana Islam. Ka rehefa nihitatra nambarany zanak'olombelona, nihitatra ny fiainany zanak'olombelona zany, dia rehefa nanomboka niala amin'izany finoana Islam zany ny zanak'olombelona, nanomboka niala ny taranaka Adama zany nanomboka niala tsikelikely amin'izany ino finoana zay napetrany Allah subhanahu wa ta'ala, nataony Allah subhanahu wa ta'ala voajanahary amin'izy ireo izany, dia nanomboka teo Allah subhanahu wa ta'ala naniraka an'ireo iraka hampatsiahy an'izy ireo indray, izany finoana izay voajanahary napetrany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izy ireo izany. Ka zay nambarany mahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala nandefa mpaminany maro hamerina ny olona indray amin'izany finoana voajanahary izay niainany Adama alayhi salam zany, rehefa ireo miala amin'izany finoana izany. Ary ny mpaminany farany na ny iraka farany nalefany Allah subhanahu wa ta'ala hampatsiahy ny zanak'olombelona zany finoana Islam zany, dia tsy iza fa ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ka ny finoana Islam zany dia finoana tompo Allah subhanahu wa ta'ala, finoany tompo Allah subhanahu wa ta'ala izay nataony Allah subhanahu wa ta'ala voajanahary amintsika zanak'olombelona. Ary rehefa miala an'izany zany zanak'olombelona, dia Allah subhanahu wa ta'ala mandefa an'ireny iraka ireny mampatsiahy an'izy ireo indray, izany finoana Islam izany. Ka ny hafatra nambarany manapahaizatsika ato dia ilay finoana Islam izay nataony Allah subhanahu wa ta'ala voajanahary iainantsika zanak'olombelona io, izay napetrany Allah subhanahu wa ta'ala amintsika zanak'olombelona, fa tsy napetrany amin'ireo zavaboary hafa izay tsy nameny Allah subhanahu wa ta'ala safidy izy ireo. Fa tsika zanak'olombelona nambarany manampahaizana io zany dia ina nomeny Allah subhanahu wa ta'ala safidy tsika hiaina amin'izany zavatra voajanahary, nomeny Allah subhanahu wa ta'ala antsika izany. Zay mahatonga hoe rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety ambony tany, dia ho antaniny Allah subhanahu wa ta'ala amin'izay tsika amin'izany finoana Islam izay nataony Allah subhanahu wa ta'ala voajanahary ny iainany zanak'olombelona rehetra izany, ary nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala iraka mampatsiahy foana an'izany ino izany finoana Islam izay nalefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Izay mahatonga hoe ho antanina itsika hoe nanaoana ny fandraisantsika n'izany responsabilité n'izany finoana Islam zany rehefa napitany Allah subhanahu wa ta'ala amintsika. Ho antanina Allah subhanahu wa ta'ala tsika hoe nampiasaitsika amin'inona izany, ary anton'izay amin'izay Allah subhanahu wa ta'ala hanasazy amin'ireo zay niala amin'izany lalany tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany, ary hanome fahasoavany indray koa ireo zay nifikitra amin'izany finoana Islam izay finoana voajanahary napetrany Allah subhanahu wa ta'ala ho amintsika zanak'olombelona izany. المسؤولية كما قلنا هي تكريم، ولكن هذا التكريم إذا لم يراعه الإنسان، إذا لم يراعه هذا المكرم حق رعايته، انقلب في حقه من تكريم
إلى عقوبة. ولهذا يقول سبحانه في توضيح لهذه الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي أن هذا التكريم الذي حكم الله سبحانه وتعالى: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذا التكريم الذي يرتفع به الإنسان هو قد يكون سببا كذلك في هبوطه. متى؟ إذا لم يراعي حق هذا التكريم، إذا لم يؤدي حق هذا التكريم. Nambarana io tiako finoana Islam ty nambarana dia tena marina izy io zany fanomezam-boninahitra avy amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Da rehefa tsika nomeny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany finoana Islam izany dia tena marina nambarina izy io dia voninahitra atolotry ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala antsika, ary tsy vitan'ny voninahitra fa andraikitra izay apetra ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala antsika tsirairay avy zany izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany finoana Islam izany. Ka zany voninahitra zany nambariny manampahaizantsika zany izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala antsika, possible io mivadika ndraiky no sazoka antsika raha ohatra ka tsy haitsika zany manaja an'izay voninahitra nomeny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala antsika. Raha ohatra zany tsy haitsika mankasitraka an'izay voninahitra nomeny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala antsika zay, dia mety ny antony io foana zany, antony zany finoana Islam zany foana no ahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala indray koa zany hanasazy atsika no antony zany tsika tsy mandray na hoe tsy manome voninahitra an'izany voninahitra omeny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala antsika izany. Ka io nambarany dia nafoezin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny sura anankiray ao anatin'ny sura ao anatin'ny Qur'an izay any vakiny teo zany hoe wal asr. Allah subhanahu wa ta'ala dia mifanta amin'ny fotoana izany, inna al-insana lafi khusr. Tena marina amban'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa tsika ny zanak'olombelona dia ao anatin'ny fahatiantoka tanteraka ny zanak'olombelona illa alladhina amanu, afa-tsy ireo izay nino zany, ireo zay nino an'izany finoana Islam zany, nandray an'izany finoana Islam zany, nandray an'izany ino voninahitra napetra ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala aminy izany. Ka nambarana zany ity finoana Islam ty dia voninahitra omeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika ty, raisitsika amin'ny fo madio izy, iainatsika araky ny itiavan'ny Allah subhanahu wa ta'ala anazy dia hahazoantsika tombotsoa izany. Fa amin'ny fotoana atsika zany mandeha miala amin'izany lalana ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany ary manome lamosina an'izany voninahitra omeny Allah subhanahu wa ta'ala zany dia mety noho anton'izay ihany koa no hanasaziny ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala atsika. أول مسؤولية تقع على الإنسان مسؤوليته عن نفسه، وهذه المسؤولية قد ترتفع به في تحملها وأدائها مسؤولية عن نفسه بتصحيح تصوراته والعلو بها حتى يكون الإنسان قادرا على فهم هذا الكون والاستدلال به على خالقه سبحانه وتعالى، ثم مستجيبا لله سبحانه وتعالى في أوامره وطاعته. فهذا المسؤولية مسؤولية الاستقامة العقلية يمكن أن نسميها، هي أولى درجات المسؤوليات بالنسبة للإنسان، الذي إن وجدها بدأ في سلم التكريم، وإن تخلف عنها خرج من سلم التكريم تماما.
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أي خرجوا من دائرة التكريم تماما، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، كما تأكل البهائم. ثم ذكر الله عقوبة هؤلاء أي عاقبتهم، والنار مثوى لهم. فهم إذن في حالة أسوأ من حالات البهائم حين فقدوا أو حين لم يتحملوا هذه المسؤولية، وهي مسؤولية إحياء والانتفاع بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيهم وخصهم به من هذه العقول. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، تخلوا عن مسؤولية ماذا؟ العقل، مسؤولية التفكير، مسؤولية التدبر، مسؤولية إدراك معاني الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله، وما بثه من الآيات الكونية في هذا عن أيمانهم وشمائلهم، بل في أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Tikfinoana Islam ty nambarany dia fanomezam-boninahitra ny tompo avy amin'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ary izany voninahitra amin'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala izany dia zavatra voalohany nambarany tsy vita voninahitra zany izy fa responsabilité ihany koa. Ka ny rehefa iresaka atsika nambarany mikasika an'izany andraikitra sy responsabilité zany dia mila miverina zavatra voalohany zany rehefa tsika miresaka an'izany andraikitra zay tokony anana ny tsirairay amintsika mikasika an'izany finoana Islam zany dia hoe ny andraikitra ny vatatsika tsirairay avy. Hoe manao akory zany ianao amin'izany finoana Islam zany, hoe manao akory zany ny fiainanao na ny fahazonao an'izany finoana Islam zany, manao akory zany no fahazonao ireo teny ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zany andraikitra voalohany zany tokony ataotsika manoloana an'ity finoana Islam ity dia hoe ny fampiarana an'izany voalohany amin'ny vatatsika tsirairay avy. Hoe miaina ve tsika anatin'izany finoana Islam zany, miaina ve tsika amin'ny hafatra ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala, mba azotsika ve ny zavatra zay tiany Allah subhanahu wa ta'ala ho ampita amintsika, mba azotsika ve hoe inona ny zavatra takiny Allahu subhanahu wa ta'ala amin'ny tsirairay amintsika. Zay zany nambarana ny responsabilité voalohany tokony ataotsika manoloana zany finoana Islam zany dia hoe move zany iainatsika ve finoana Islam io, ampiaritsika amin'ny vatatsika voalohany ve izany finoana Islam izany. Satria rehefa ampiaritsika amin'ny fiainatsika zany finoana Islam zany, rehefa azotsika izany finoana Islam zany dia mazava ho azy lasa hahitsy ny fomba fisainatsika, hiova zany ny fomba fijeritsika amin'ity fiainana izay iainatsika teo ambony tany ity, lasa hakatoa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala isika. Zany hoe rehefa azotsika izay ino fa andraikitra lehibe hoe amin'ny tenatsika mila ampiarina zay, ampiarina zany finoana Islam zany dia lasa hankatoa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tsika, lasa hankasitraka ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tsika, lasa hiova zany ny fitondran-tenatsika sy ny fandraisantsika amin'izany finoana Islam izany. Fa amin'ny fotoanatsika nambarany hoe omeny Allah subhanahu wa ta'ala izany finoana Islam zany, nefa tsika ny voalohany tsy mampiatra an'izany finoana Islam zany dia miatra amintsika le teny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an masina manao hoe in hum illa kal an'am bal hum adall. Hoe ireny olona zay nomena an'izany voninahitra izany, nomena an'izany finoana Islam zany nefa tsy mba hampiarina izy ireo zany, tsy mba misy ino fiovana amin'ny fiainan'izy ireo zany rehefa nomena Allah subhanahu wa ta'ala an'izany finoana Islam zany izy ireny nambarany dia tahaka an'ireny biby ireny. Lasa ampidiny Allah subhanahu wa ta'ala zany le voninahitra lehibe zay nomena anao iny dia halatsiny Allah subhanahu wa ta'ala anao ka hampitoviziny amin'ny biby, bal hum adall, ary mety mbola ambanimbany ino biby mihitsy nambarany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zany hoe rehefa
tsy hainao zany mampiatra zany finoana islam zany amin'ny fiainanao zany dia tadio tsara fa ohatran'olona zany tsy miraharahany zany voninahitra nomeny Allah subhanahu wa ta'ala zany ka amin'izay fotoana izay alatsany Allah subhanahu wa ta'ala voninahitra anao ka ataony Allah subhanahu wa ta'ala mitovy amin'ireo biby na ambanimbany ny biby nambarana ary tsy vitan'izay fa mbola ampitainy Allah subhanahu wa ta'ala aminazy koa hoe aiza ny hafarany olona izay manao tsinitsinina zany finoana islam na manao tsinitsinina zany voninahitra nomeny tompo Allah subhanahu wa ta'ala anazy zany dia inona annaru mathwan lahum ka ny afo nambarana tompo Allah subhanahu wa ta'ala no toerana zay no honenan'izy ireo hivantanan'izy ireo zany satria izany dia satria tsy nanao tsinitsinina zany izy ireo hoe izany finoana islam zany tsy nampiarina izy ireo amin'ny tenan'izy ireo no voalohany izany finoana islam izany ka ny responsabilité tsika ny tsirairay voalohany nambarany manoloana an'ity finoana islam dia ny fampiarana zany amin'ny tenatsika voalohany fiainatsika n'izany finoana islam zany fa azotsika ny zavatra zay tiany Allah subhanahu wa ta'ala iainatsika anatin'tika finoana islam ity. مسؤولية الارتقاء أو ارتقاء الإنسان باستقامته العقلية مسؤولية كبيرة جدا على المستوى الفردي والجماعي بالنسبة للمسلمين، ولذلك نجد أن الألفاظ التي تحض على هذا المعنى في القرآن هي أكثر الألفاظ دوراً. وقد ورد ألفاظ العلم يعلمون وتعلمون ويعقلون ويتدبرون ويتفكرون أكثر من 1080 مرة في القرآن، وهذه الألفاظ تعني أن الإنسان يكون دائما في حالة ارتقاء وشعور بمسؤولية اتجاه أهم منحة منحه الله سبحانه وتعالى إياها وهو العقل، بحيث يستعمله استعمالا دائما فيما ينفعه. فيتعلم ويتدبر ويتفكر ويعقل هذه الأشياء كلها في سبيل السمو بنفسه وبمجتمعه من حوله إلى الدرجات الأعلى في مراتب الدنيا ومراتب الآخرة. raha tsika nambarany mijery sy mamaky matetika ny boky masina Qur'an dia matetika tsika mahita Allah subhanahu wa ta'ala zany tena anatin'ny Qur'an hoe afala ya'qilun afala yatadhakkarun, zany hoe fampatsiahivana hoe mova ireo tsy mba ino mandinika, mova izy ireo tsy mba ino misaina izy ireo, mova izy ireo tsy mba hamakafaka, mova izy ireo zany Allah subhanahu wa ta'ala zany anatin'ny boky masina Qur'an dia mandefa matetika zay teny zay miteny amintsika zanak'olombelona hoe mba mandinia anareo, mba afakafakao nareo ny zavatra zay tiako hiaviana nambarana tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Izany satria Allah subhanahu wa ta'ala zany mila tsika zanak'olombelona mampiatra zany finoana islam zany amin'ny fiainatsika ary mampiasa zany saina zany tsika hoe zavatra zay anirahany tompo Allah subhanahu wa ta'ala tsika dia mila mandinika zany tsika, mila mamakafaka zany tsika, mba tsy hatonga zany hoe tsika miheno fotsiny azany boky masina Qur'an zany nefa tsy hampiaritsika amin'ny fiainatsika le zay zay mahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala mampiaritsy foana ao anatin'ireny andininy masina ao anatin'ny Qur'an reny hoe mova ianareo tsy mba mandinika, mova ianareo tsy mba misaina anareo nambarany Allah subhanahu wa ta'ala, mova ianareo tsy mba mamakafaka ianareo nambarany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Satria zany Allah subhanahu wa ta'ala mila tsika zanak'olombelona isan'andro zany tsika mianatra foana, isan'andro zany tsika ino mampiakatra foana zany niveau tsika fa tsy mipetraka amin'ny niveau zay ambany izay mety hitondra n'olona zany andeha jusqu'à hijotso amin'izany niveau ny biby zany.
Allah subhanahu wa ta'ala zany mila manalavitra atsika zany niveau zany hoe hampitoviziny Allah subhanahu wa ta'ala bibitsika ka ampirisiny Allah subhanahu wa ta'ala foana anatin'ny Qur'an hoe misahina nareo mianara ianareo tinifinareo ny zavatra zay ino hasoanareo anatin'ny izany finoana islam zany ka io zany nambarany manampahaizana atsika dia anisan'ny zavatra zay tanjona ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany mba hahatonga atsika ny tsirairay zany ino hanina an'izay andraikitra sy hampiatra an'izay finoana islam zay zany amin'ny isam-batan'olona zany ka rehefa atsika zany mila mampiasa an'izay hoe fiain'ny finoana islam zany am'vatantsika tsirairay aby dia voalohany nambarany mila mianatra atsika hoe inona ny zavatra ampitainy Allah subhanahu wa ta'ala mila mandinaka atsika inona ny zavatra ino zay tiany Allah subhanahu wa ta'ala hiaviana inona ny zavatra tanjona ny Allah subhanahu wa ta'ala amintsika tsirairay avy raha tsika nambara mamaky ny Qur'an io mihoatra ny arivo aya ao anatin'ny Qur'an masina manambara foana misy an'izany teny zany hoe mba mamakafaka ianareo mba dinifinareo ny tenin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba mampiasa amin'izay le sainanareo nareo nambarany tompo Allah subhanahu wa ta'ala satria zay zany tanjona ny Allah hoe tiany Allah subhanahu wa ta'ala atsika miala amin'izany niveau ambany zany ka hatonga atsika hiakatra ambony sy hiakatra hatrany zany tsika eo amin'ny fiainatsika sy eo amin'ny fampiaratsika an'izany finoany tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany satria zay no antoko hoe Allah subhanahu wa ta'ala zany hampiakatra sy hanome voninahitra atsika ambony dia ambony. وسوف نتحدث بإذن الله عن هذا الموضوع بالذات في جلسة أخرى حول الوصول إلى الحقائق أو طريقة الوصول إلى الحقائق الدينية من النصوص الشرعية لكن فنترك هذا إلى بقية تواصل مع هذا الموضوع إلى تلك الحلقة بإذن الله. أقول سوف نتحدث يعني عن إكمال هذه الفقرة بإذن الله ما يتعلق بعلاقة استخراج أو استنباط الحقائق الدينية أو الحقائق الكونية والدينية من النصوص الشرعية. سنأتي إليها في وقت لاحق في محاضرة أو في جلسة أخرى بإذن الله وننتقل إلى موضوع تسلسل الناحية تسلسل المسؤوليات. Nambarana le mikasika an'le hoe famakafakana zany ireo andininy masina ao anatin'ny Qur'an zany hoe famakafakana ny tenin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala hoe inona ny zavatra ino tiany Allah subhanahu wa ta'ala hiaviana inona ny zavatra ino tanjona ny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa izy zany nandefany zany boky masina Qur'an zany tsika nambarana tsy dia détail an'izay loatra androany fa inshallah ta'ala hijery fotoana hafa zany tsika hanaovana an'izay zavatra zay fa misy resaka hafa zany inshallah ta'ala وزبين امسكت الرن. الله سبحانه وتعالى كرمنا وتفضل علينا وهدانا للإسلام بنعمة منه وفضل هو أهله سبحانه وتعالى. ما هي مسؤولياتنا تجاه مجتمعنا؟ هذا التكريم يعني أنك ذو مسؤولية كما سبق، لكن ما هي المسؤولية؟ أمامنا مسؤوليات تتعلق بتصحيح التصورات كما يسر الله سبحانه وتعالى لنا كيف نوصل التصور الصحيح للخالق وللخلق أو لهذا الكون كله للناس. لماذا وجد هذا الكون وكيف وجد وإلى أين سينتهي، ما هي نهايته؟ كل هذه أسئلة أجاب عنها القرآن وأجاب عنها التصور الصحيح الذي نحن فيه. الله خالق كل شيء، هذا كيف وجد؟
أن هذا الكون كله وما فيه هو خلق الله. ولماذا وجد؟ وجد لحكم متعددة، من أعظمها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، فإن هذا الكون شاهد على عظمة خالقه وحكمته، أي أنه دال على الله سبحانه وتعالى بصفاته العظيمة الجليلة. ثم إنه جعله سبحانه وتعالى ابتلاء واختبار لهذا الكائنات التي فيه، ومن بينها من كلفهم الله سبحانه وتعالى بالمسؤولية لبني آدم. وأين إلى أين يذهب أو ما هي نهايته؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرث هذا الكون كله بمن فيه وما فيه، سواء البشر أو الحجر أو غير ذلك. فكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل هذا الكون سيتجلى له الله سبحانه وتعالى، فيتغير كله بأمره سبحانه وتعالى إذا شاء، في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، وهو عنده بأجل معلوم، بأجل معلوم. هذا تصورنا لهذا الكون. هذا التصور الذي هو أن هذا الكون كله بيده سبحانه وتعالى، لم يفوض فيه أحدا من الخلق، لم يفوض فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا غير ذلك، إنما سن الله سبحانه وتعالى سننا وأمضاها على جميع خلقه. مسؤوليتنا أن نشيع هذا التصور في توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله، ونشر هذه الأشياء وتقديمها للخلق. فهذه مسؤولية. Allah subhanahu wa ta'ala rifa na mietsika antikifinoana islam tiky nambarany dia fanomezana lehibe zany amin'ny avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary rehefa tsika nambarany nomena Allah subhanahu wa ta'ala antikifinoana islam tiky dia mipetraka amin'izay fanontaniana hoe inona amin'izay ary le andraikitra atsika zany manoloana ny fiarahamonina izay misy atsika rehefa tsika zany nomena Allah subhanahu wa ta'ala an'izany finoana islam. Zany inona zany no andraikitsika tsirairay avy zany manoloana ny manodidina atsika, manoloana ny fiarahamonina izay misy atsika zany rehefa nomeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika izany finoana islam zany. Maro nambarany ireo andraikitra izay niandraikitsika, maro be zany ireo andraikitra izany, ka ny zava-dehibe sy ny voalohany amin'izany andraikitra izany na izany responsabilité zany dia ino? Tasihih tasawurat, zany hoe fanitsiana ny fomba fijery ny zanak'olombelona izany, fanitsiana ny fotom-pinoany zanak'olombelona. Zay nambarany ny zavatra voalohany zany andraikitra izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika amin'izany finoana islam zany dia mila ahitsitsika izany ny fomba fijery marina, satria ity finoana islam ity ny finoana zany fahamarinana izany
ny fomba fijery rehetra anatin'ity finoana islam tia zany ny tena fomba fijery madio sy marina zany ary tahaka zany koa ny fotom-pinoana anatin'izany finoana islam zany no fotom-pinoana marina izay tsy misy isalasalana na dia kely. Ka izay fotom-pinoana izay nambarany dia andraikitsika voalohany ny manaparitaka an'izany manitsy ny fotom-pinoana izay diso izay iainan'ireo manodidina itsika. Rehefa mipetraka fanontaniana hoe izao tontolo izao zay hitatsika maso zay tsy tsika maso zany avy aiza ity tany ity, iza ny nahary anazy ary inona ny antony naharinany zany tany izany. Fanontaniana mipetraka daholo zany iainany zanak'olombelona. Ka anatin'ny finoana islam dia manana valiteny mazava tsara mikasika an'izay zavatra zay hoe Allah subhanahu wa ta'ala nahary an'izao tontolo izao, Allah subhanahu ampelatan'ny Allah subhanahu wa ta'ala izao tontolo izao. Izy no miandraikitra ny zavatra rehetra, ny kely na lehibe sy ny hitatsika maso sy ny tsy hitatsika maso amin'izao tiany izay iainantsika izao. Izay fotom-pinoana sy izay fomba fijery madio izay zany dia mila aparitaka atsika zany amin'ny mpiarabelona izay misy antsika. Ohatran'izay koa mipetraka koa fanontaniana hoe itsika zanak'olombelona avy aiza marina itsika io, iza ny nahary atsika, inona ny antony iainantsika ety ambony tany, avy eo andeha ho aiza amin'izay tsika rehefa miala andeha ho aiza tsika. Zany rehetra zany dia mila misy valiny mazava tsara avokoa zany ao anatin'ny boky masina Koran sy anatin'ny finoana islam tika izay zay zavatra zay dia mila aparitatsika amin'ny mpiarabelona amintsika hoe tsika io dia any Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nahary atsika zanak'olombelona ary nampandalovontsika eto ambony tany eto anatin'ny fotoana zay voafetra ary ho tsapaintsika amin'izay fotoana zay andalovantsika ety ambony tany zay ary avy eo tsika hiverina ihany koa any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala miaraka amin'ny asa izay nataotsika ka na ny ho any paradisa na ho any amin'ny afobe. Izay fomba fijery mazava izay zany sy fomba fijery sy fotom-pinoana marina izay zany no andraikitsika voalohany manoloana ny fiarahamonina zay misy atsika hoe mila ahitsy zany izay fomba fijery zay mila ahitsy zany ny fotom-pinoany ny manodidina atsika izay mety anatin'ny fahadisoana tanteraka. أيها الإخوة والأخوات، لنعد إلى بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بالوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم توالى الوحي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه. آمنت خديجة، ثم آمن أبو بكر، وآمن علي بن أبي طالب، وكان شابا صغيرا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الإسلام أمرا غريبا، أي بدأ ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ممن دثر من آثار دين الله أمرا غريبا، لأنه بقي في الأمم منذ أن خلق الله آدم، والأمم تتوارث فيذهب أشياء، تندثر أشياء، لكن تبقى أشياء من الفطرة، من الدين الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، يبقى أشياء وتندثر أشياء. فيأتي الأنبياء لماذا؟ يأتوا ليجددوا للناس من دثر، يعلموهم من دثر ويقووا ما هو ما باقي بين الناس، يعني لا تندثر الرسالة بالكامل. ولهذا سمى الله اليهود والنصارى ماذا؟ أهل كتاب. لماذا؟ لأن عندهم بقية من علم، والعرب كانوا على دين إبراهيم فبقي أشياء وذهبت أشياء، لكن الذي ذهب هو الأساس،
ذهب توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، ذهب التصور الأصلي لمعنى الربوبية ومعنى الألوهية والذل والخضوع الذي ينبني عليه كل التصورات. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لتجديد هذا المعنى أو هذه الذي من دثر، بدأ يحدث أفرادا ويسلم أفراد. ماذا كان تعامل هؤلاء الأفراد؟ كانوا على أقصى درجات المسؤولية. لو أخذنا ماذا عملت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا أقصى درجات المسؤولية في أداء امرأة للإصلاح. لو نظرنا ما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كيف بدأ يحدث أصدقائه فيأتي بهم واحدا واحدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم على يد أبي بكر كل 10 المبشرين بالجنة عدا علي. علي بن أبي طالب هذا الشاب الصغير لا يزال في 9 أو 10 من عمره يتحمل مسؤولية. ولو نظرت إلى جانب منها في تعامله مع رجل غريب سمع بما جاء حدث في مكة من الدين، ثم جاء أبو ذر جاء من بلد بعيد، لما سمع بما حدث يريد أن يأخذ الخبر، ثم يلتقي بهذا الشاب الذي في 10 أو 11 من عمره. فكيف كان أداء هذا الشاب مع أبي ذر رضي الله تعالى عنهما؟ قمة المسؤولية، قمة البذل، قمة الأداء. يلقى الرجل وهو في هذا العمر ويسأل عنه، يسأل عنه، يسلم عليه، يسأله الرجل، يسأله أبو ذر من أنت؟ فيقول أنا فلان ابن فلان. فيستبشر أبو بكر لأن هنا يعني وجد أبو ذر وجد نقطة قريبة من وين؟ من الشيء الذي يريد أن يسأل عنه. يعني وجد واحد من نفس البيت، فيتوالى فيستضيفه 3 أيام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب على أسئلته عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم أبا ذر. شاب عمره 11 يجيب على أسئلة هذا السائل الذي جاء من مكان بعيد على بعد 600 كيلو تقريبا عن مكة، يستبرئ الخبر، ثم هذه المسؤولية التي تتابع تحملها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطتهم قدرة كبيرة ودافعا كبير جعلهم يواجهون كل الأشياء من غير تهور، من غير تردد أو اضطراب، من غير تحولات يوم هنا أو يوم هناك، هذا الصف أو هناك. هذه المسؤولية هي الحقيقة المسؤولية أو أعلى درجات المسؤولية الاجتماعية تجاه الرسالة التي يحملها أولا، واتجاه المجتمع الذي يواجهه ثانيا.
ataontsika nambarana somary verina kely tamin'ny fotoan'ny andro mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam nambarana mba ahazoantsika zany hoe inona marina zany no andraikitra zay tokony ananany tsirairay antsika zany manoloana ny fiarahamonina zay misy antsika. Rehefa tonga tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam ny faminanina amin'ny alalan'ny anjely Jibril alayhi salam dia lasa ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam nanapita amin'izany finoana islam zany amin'ny olona zay farany akaiky azy ary natombony zany tamin'ny vadiny Khadija radiyallahu ta'ala anha. Avy eo nanaraka an'izany niditra i Ali radiyallahu ta'ala anhu ary niditra koa ny namany Rasul sallallahu alayhi wasallam zay tena akaiky azy dia tsy zany fa i Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Ohatran'izay zany ny fiatombohany zany finoana islam zany sy fiatombohan'ny antso izay nataony mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ka tamin'izany fotoana zany nambarany ity finoana islam ity tao amin'ny foko Quraish na tao Makka zany dia zavatra vaovao zany fiantsona amin'izany finoana islam zany satria ireo arabo tamin'izany fotoana zany dia efa niala tanteraka zany izy ireo amin'izany fomba fijery marina mikasika ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala sy ny fanompoana ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany efa niala zany izy ireo fa niaina amin'ny zavatra hafa. Ka ohatran'izay koa nambarana reo ahlul kitab na ireo kristianina izany rehefa tonga tamin'izy ireo zay ny mahatonga zany antony Allah subhanahu wa ta'ala miantso an'izy ireo ahlul kitab olony boky satria izy ireo zany dia nahazo an'izany fahamarinana avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany fa rehefa nanomboka niala izy ireo niala amin'izany fahamarinana napetran'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany dia mandefa foana Allah subhanahu wa ta'ala zany ireo iraka sy ireo mpaminany zany mampatsiahy sy mamerina n'izy ireo indray amin'izany fotom-pinoana marina izay noentiny nampitainy tompo Allah subhanahu wa ta'ala sy tiany Allah subhanahu wa ta'ala zany hiainany zanak'olombelona. Ka ireo arabo dia maro ireo zavatra zay nilovain'izy ireo tamin'ny mpaminany Ibrahim alayhi assalam fa ny tena zavatra tena olana nambarany dia ilay tena fototra lehibe sy ilay responsabilité lehibe zay tokony hataontsika zany dia tsy inona zany fa inona le fialana amin'ilay fotom-pinoana marina mikasika ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala zay zany dia efa nialana izy ireo. Io le zavatra farany zava-dehibe zay zany nialana ireo arabo tamin'izany fotoana izany ka hanika lasa gaga izy ireo rehefa ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam miantso an'izy ireo hanompo tompotokana. Lasa gaga izy ireo ka manontany hoe ireo tompo maro zay tomponay ve dia ho averin'ny Muhammad sallallahu alayhi wasallam tompo anankiray fotsiny nefa zahay fa ino fa manompo tompo maro zany hoe lasa mahagaga izy ireo zany ny zavatra zay noentiny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ka eto nambarana zavatra zay tia niaviana dia ireo olona izay niditra anatin'ity finoana islam ireo voalohandoha niditra anatin'ny finoana islam tahaka an'iza Khadija radiyallahu ta'ala anha. Ahoana nambarana ny fomba nandraisana zany finoana islam zany ary ahoana no responsabilité ny raisiny manoloana ty finoana islam ty. Maro nambarana zavatra ny vitany Khadija radiyallahu ta'ala anha rehefa izy nahazo zany finoana islam zany fa namparitany zany finoana islam zany nampiasa ny vola aman-karenany mihitsy Khadija radiyallahu ta'ala anha anampitana an'izany finoana islam zany sy anampina ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu rehefa izy nahazo an'izany finoana islam zany dia tsy nipetraka amin'izao ihany koa Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu fa lasa izy nandray andraikitra ka namparitany zany finoana islam zany ka niantso olona maro izy anatin'izany finoana islam zany ary anisan'ny zavatra asa zay nataony Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu hoe ireo olona folo zay teneny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam hoe ireo olona folo ireo dia efa destiné ho any amin'ny paradisa dia no antony ezaka zay nataony izy Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu afa-tsy Ali foana zany no tsy anatin'izay olona zay nampidiriny Abu Bakr anatin'ny finoana islam izay. Ali radiyallahu ta'ala anhu mbola kely izy mbola tsy ampitaona Ali radiyallahu ta'ala anhu dia efa nakasitraka an'izany finoana islam zany ary nino an'izany finoana islam zany ary na dia kely taona azy izy nambarany dia efa nandray andraikitra ihany koa amin'ny izany finoana islam izay nomeny tompo Allah subhanahu wa ta'ala azy izany. Raha tsika nambarany tantara zavatra kely niseho tamin'ny Ali radiyallahu ta'ala anhu hoe amin'izany fandraisany andraikitra izany. Misy lehilahy anankiray rehefa niparitaka tao Makka
sy ivelan'ny Makka zany fa misy lehilahy ao Makka ao miantson'olona hanompotompotokana izany. Misy lehilahy ao Makka ao niparitaka zany tamin'ireo arabo hoe misy lehilahy ao Makka ao miantson'olona hanompo an'izany tompo Allah zany ary hiala amin'izany resaka ino fanompona sampy izany. Niparitaka izany rehefa reny lehilahy anankiray izay antsoina hoe Abu Dharr izany zavatra miseho zany dia lasa izy nandeha ho an'ny Makka. Nidina mihitsy zany izy handeha ao amin'ny tanàna Makka zany izy hijery hoe iza zany olona izany, hitady an'izany olona izany, hanontany an'izany olona izany hoe inona marina izany zavatra izay hoentiny izany. Rehefa tonga tao Makka i Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu dia hitany matetika zany izy hitany Ali radiyallahu ta'ala anhu, hitany zany fa olona vahiny tika ary remarqueny Ali radiyallahu ta'ala anhu zany fa izy io dia ohatran'ny olona te hanontany zavatra fa izy zany misafidy le olona zay tiany ho antanina. Zany Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu dia tsy manontany zay olona hitany izany mikasika an'izany Muhammad zany fa izy misafidy ary sahirina zany izy mitady hoe iza ny olona ho antaniko mikasika an'izany vaovao izay miparitaka izany. Hitany Ali radiyallahu ta'ala anhu zany remarqueny zany izay fihetsika ny Abu Dharr izay dia nantonony zany izy Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu ary niinviteny zany hipetraka ao amin'izany ao amin'ny Ali radiyallahu ta'ala anhu nandritry ny 3 andro. 3 andro zany Abu Dharr nantsony Ali radiyallahu ta'ala anhu nipetraka tao amin'izany trano izay nisana Ali sy trano izay nisany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ka anatin'ny 3 andro amin'izay zany Ali radiyallahu ta'ala anhu mamaly ny fanontaniana zay manilikilika ny Abu Dharr radiyallahu ta'ala. Zany hoe izay fanontaniana rehetra mampiasa ny anazy izay izay no antony natongava tao Makka izany dia Ali radiyallahu ta'ala anhu antony 3 andro manazava aminazy mikasika an'izany finoana Islam zany, manazava an'izany hoe mikasika Muhammad sallallahu alayhi wasallam ziska hoe nono antony zay fanazavana nataony Ali radiyallahu ta'ala anhu nidirany Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu anatin'ny finoana Islam. Abu Dharr zany nono antony zay ezaka nataony Ali radiyallahu ta'ala anhu zay no nidirany nandraisany an'izany finoana Islam zany nefa izy nambariny mbola kely nitony defa natsapa zany fa hoe itiko finoana Islam ty rehefa zaho meny Allah subhanahu wa ta'ala zany finoana Islam zany dia manana andraikitra zaho manoloana ny manodidina aya tahaka nataony Khadija, tahaka nataony Abu Bakr, tahaka nataony Ali radiyallahu ta'ala anhu izay tokony hiainatsika voakapiny Islam koa zany hoe rehefa nomena Allah subhanahu wa ta'ala tsika zany finoana Islam zany dia mila mahatsapa zany tsika fa manana andraikitra tsika manoloana an'ity finoana Islam dia ny voalohany amin'izany andraikitra zany dia famparitahana an'ilay fotompinoana marina amin'ireo mpiarabelona amintsika. هذه المسؤولية هي المسؤولية التي عبر عنها ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه حين سأله كسرى ما الذي جاء بكم؟ ما الذي حملكم على أن تحاربوا الدولة الكبرى فارس وتواجهوها؟ تريدون مال؟ نعطيكم مال. تريدون طعام وأكل؟ أعطيكم. تريدون أرض توسعوا فيها كم ضايقتكم الجزيرة العربية مع توسعتكم الحين نوسع لكم شوية. هذه عروض كسرى. فقال لا نريد هذا كله ونحن ما جئنا لهذا. طيب لماذا جئتم؟ قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الناس لا يفكرون إلا في الدنيا وحدها، فيما يأكلون ويشربون ويتمتعون. لا، ينبغي أن يفكروا في هذه الدنيا وفي ماذا؟ عاقبتها. من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا الذي جئنا له. ثم العرض
الآخر إن تستجيبوا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. إذا استجبتم لهذا تركتمونا نقدم هذا فأنتم مثلنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. يعني أن هذا كوننا جبنا الدين لك أو حملنا لكم الدين لا يعني أننا أفضل منكم، لنا امتيازات خاصة، لا. وإن أبيتم فالله يحكم بيننا وبينكم. إن أبيتم نحن جايين ما حنرجع حتى يحكم الله بيننا وبينكم في مسألة أن الدخول في الحرب أو غيره. فهذا هذه الرسالة. يعني ما أرسلهم الله، يعني ما ليست رسالتهم هي قتل الناس ولا شتمهم ولا سبابهم ولا لا. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله بس، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان الذي تعبد الناس بعضهم لبعض إلى عدل الإسلام. إن استجبتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، أنتم مثلنا، ما في امتيازات لأحد. وإن أبيتم فالله يحكم بيننا وبينكم. mbola anamafisana indray zany zay hoe azoantsika bebe kokoa zany mikasika an'izany ino andraikitra izay tokony sahantsika zany manoloana ny fiarahamonina zay misy antsika zany dia ny tantara zay niseho zany tamin'ny Rabi' ibn Amir Rabi' ibn Amir sahaba anankiray zany izay rehefa izy zany nandeha mila hanokatra zany ny tanànan'ny Perse. Zany tanànan'ny Perse zany Iran am'izao fotoana zao io zany dia misy mpanjaka atao zany zay antsoina hoe Kisra. Zay mpanjaka zay zany no mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga am'izay izy zany miaraka amin'ireo miaramila maro andeha hihoana amin'izany hanokatra zany tanàna izany dia miantso azy zany tiky mpanjaka etiky manontany anazy hoe inona ny zavatra tediavinareo, zany inona no antony atongavanareo atiky, ino zany zavatra ino ilainareo, mila vola ve nareo, mila harena ve nareo, mila inona zany zavatra zay no atondianareo nambarantika mpanjaka ity. Namaly an'izany am'izay tiky sahaba tiky namaly ny tiky mpanjaka tiky nanao hoe ji'na linukhrija al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati Allah. Zay nambarany tsy raha tonga ino andeha hitady volanareo, hitady harenanareo, tsy zay no antony tongavana eto nambarany fa zay dia tonga hamoaka ny zanak'olombelona zany amin'ny fanompona zavaboary ary tsy hanompo afa-tsy ilainahary ihany. Zay zany no antony voalohany atongavana eny nambarany dia hamoaka ny zanak'olombelona amin'ny fanompona zavaboary ka mba tsy hanompo afa-tsy ilainahary tokana ireny ihany. Zay nambarany antondianay. Wa min dhiq ad-dunya ila sa'ati ad-dunya wal akhirah. Ary tonga koa zay nambarany mba hamoaka ny zanak'olombelona amin'ny teritery zay misy amin'tiky donia tiky ka hamaha an'izay teritery zay mety iainan'izy ireo ety ambony tany zay zany ary mba hahazoan'izy ireo fahasoavana any ankoatra ihany koa nambarany. Zany tsy vitan'ino fiainana eto ambony tany foana zany tiky fiainana tiky fa mbola misy koa ilay fiainana izay mandrakizay any ankoatra any. Ka zay nambarany dia tonga ihany koa hanala an'izay no hateriterena izay mety iaina ny zanak'olombelona eto ambony tany zany ka voalohany fiainan'ny fahalalahana izy ireo eto ambony tany ary ahazo an'izany fahalalahana izany koa any amin'izany ankoatra izany. Ary zay nambarany mbola tonga ihany koa hanala ny hanavitra zany zanak'olombelona amin'ny zulma izay ataon'ny finoana maro isan-karazany eto ambony tany. Zany hoe maro zany ireo finoana izay misy eto ambony tany zay izay midika fanagejana ao anatin'izany finoana izany.
mila sindry azolena zany misy anatin'izany finoana izany ka zay nambarany dia tonga hilibere ny zanak'olombelona am'ireo zay ino herisetrany ny finoana izay misy eto ambony tany ka hampiainan'izy ireo izany fahalalana anatin'izany finoana islam. Hampiainan'izy ireo anatin'izany hoe liberté na fahalalahana marina anatin'izany finoana islam izany. Zay nambarany no antony atongavanay. Zay tsy mila ino vola makarenareo, zay tsy mila ino hanagejanareo, zay tsy mila ino fa zay hitondra zany hafatra lehibe zany dia hananany olona ao anatin'izany aiziny tika donia tika sy ny aiziny fotomponoana tsy marina ka hanimpitra amin'izy ireo zany zay ny hazavany izany finoana islam. Zay nambarany no antony atongavanay eto amin'ity toerana izay amonjena ianao ty zany miresaka amin'tika mpanjaka ny Persa ity na Kisra ity zany. Ka raha ohatra nambarany ekenareo izay zavatra hoentina izany dia mitovy nambarantsika. Zany tsy misy intsony mahasamy hafa antsika. Mitovy itsika eo anatrihan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zany tsy midika zany rehefa zay ny tonga hoe zahay no antony zay no nidirinareo anatin'ny finoana islam dia hoe zay ho amboninareo, zay lasa hanjaka aminareo na zay lasa ino hanambanimbany anareo, tsy zay nambarany fa rehefa nareo maneka an'izany finoana islam zany dia hitovy itsika rehetra nambarany. Tsy misy zavatra mampiavaka atsika fa ny lalàna zay miatra aminay dia miatra aminareo ihany koa. Fa raha ohatra indray nambarany nareo tsy maneka an'izany zavatra izany hoe tsy mankatoa an'izany zavatra zany dia Allah subhanahu wa ta'ala zany nambarany no hitsara ny mikasika anay sy mikasika anareo, mikasika atsika zany nambarany Allah subhanahu wa ta'ala no hitsara antsika zany amin'ny zavatra izay hiseho amintsika nambarany. Ka nambarany manapahizantsika zany hoe ny afatra izay nitateriny itiky sahaba itiky zany dia hoe voalohany ny fanitsina an'izay ny fomba fijery na ny fotomponoana izay. Zany hoe hanalan'olona ny fanompona zavaboary ka tsy hanompo izy ireo afa-tsy ilainahary tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary zay ny tena ino hafatra lehibe anatin'tika finoana islam tika izay mila zany ataontsika zany amin'ireo manodidina atsika ampiarabelona amintsika zany mila esorina amin'izy ireo zany izany ino fomba fijery diso izany mikasika ny Allah subhanahu wa ta'ala, fomba fijery izay mety hahatonga an'izy ireo zany ho any amin'izany afobe izany. أيها الإخوة والأخوات، نحن مسؤولون أن نوصل هذا الخير الذي نحن فيه إلى غيرنا من الناس، إلى أهلنا، إلى ذوينا، إلى أقاربنا، إلى زملائنا، إلى مجتمعنا بالحكمة. والحكمة هي العلم. بين للناس ما نزل إليه. الحكمة هي العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تدبر هذا الكون الواسع. نحن مسؤولون في بيان الحق للناس بالتي هي أحسن. نتعلمه، مسؤوليتنا تعلمه ثم العمل به ثم تبليغه للناس. وهذا التبليغ لا يعني فقط أنه هو المسؤولية الوحيدة، نحن كذلك جزء من هذا المجتمع سواء كان مسلما أو غير مسلم. تترتب علينا بوجودنا داخل هذا المجتمع وبكوننا أصحاب رسالة جملة من مسؤوليات هذا المجتمع. Ity finoana islam ity nambarana sy zavatra tsara rehetra ao anatin'izany finoana islam zany dia tokony zany nambarana ary tsy maintsy zany tokony mino apitatsika zany amin'ny mpiarabelona amintsika. Tokony apitatsika nambarana zany atsarany zany finoana islam zany amin'ireo fianakaviantsika.
tokony apartahantsika zany finoana Islamo zany amin'ireo mpiara-miasa amintsika, amin'ireo namatsika, amin'ireo fianakaviantsika. Mila aparitatsika nambarana izany finoana Islamo zany ary mila aparitaka ao anatin'ino ampahendrena zany anaparitahana zany fahamarinana zany finoana Islamo zany. Mila aparitatsika zany finoana Islamo zany ampahendrena amin'ireo fianakaviantsika, amin'ireo namatsika. Ka izany fahendrena zany nambarana dia ny voalohany indrindra dia ino ny fahalalanao ny zavatra izay ampitanao anatin'ny finoana Islamo. Zany hoe mila mahafantatra zany ianao, mila mahalala. Zany mila mahalala zany dikan'io zany ianao mila mianatra zany finoana Islamo zany, mila fantarinao tsara zany zavatra izay ampitanao amin'olona. Satria anisan'ny fahadisoana lehibe zany, ary tsy anisan'ny fahendrena ny fampitana zavatra izay tsy hanananao fahalalana. Ka zavatra voalohany nambarana mila ampitantsika pahalalana zany tiako finoana Islamo tika, izay midika zany fa mila mahafantatra atsika zany hoe inona ny zavatra tokony ampitantsika amin'ireo mpiarabelona amintsika. Ka ity finoana Islamo ity zany dia voalohany dia mino mila ianaratsika izy, avy eo mila ampiaritsika voalohany amino amin'ny vatatsika tsirairay aby zany finoana Islamo zany, avy eo amin'izay lasa amin'izay tsika manatanteraka n'le andraikitra atsika manoloana ny fiarahamonina izay misy antsika dia ina ny famparitahana zany finoana Islamo zany, fanazavana zany finoana Islamo zany, fampahafantarana an'izany finoana Islamo izany. مسؤوليتنا باعتبارنا أصحاب رسالة تنتقل إلى هذا المجتمع. في ريادته في الارتقاء بوضعه الاجتماعي ومعالجة مشكلاته، الرقي بأوضاعه العامة ومعالجة المشكلات التي تطرأ على المجتمعات. فالمسلم الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بنقل الرسالة وأدائها لا يعني أنه واعظ في الطريق أو واعظ في مسجد أو لا، هو جزء من هذا المجتمع يتحرك في كل قضاياه ويقوم بدوره، وليس فقط دورا عاديا وإنما المطلوب دورا ريادي في إصلاح أوضاع هذا المجتمع وعلاج مشكلاته. إصلاح المجتمع وعلاج المشكلات الطبيعية التي تحدث في المجتمعات. إصلاح المجتمع سواء كان من حيث وضعه ما يحدث فيه من شقاق وخلاف بين الناس للإصلاح بين الناس، فإن الإصلاح بين الناس محمود سواء كان هؤلاء الناس مسلمون أو غير مسلمين. والحفاظ في الأصل، والأصل الحفاظ على النفس الإنسانية على النفس البشرية مهما كانت، إلا في حالة واحدة وهي حالة الحرب، وهي حالة محدودة. أما بقية فالإنسان يساعد على كل ما كان من شأنه الحفاظ على النفس البشرية، بل وعلى كل نفس ما دامت لا تؤذي، فإن الله ما أباح من قتل إلا قتل الحشرات والأشياء التي تضر، أما التي لا تضر ولا تؤذي ولا ينتفع بها فلا تقتل. إما أن تباح إزهاق النفوس البهائم لأكل لحمها وكذا والانتفاع بأجزائها أو لدفع ضررها، أما حتى غيرها فإذا كان هذا في غير البشر فكيف بماذا؟ بالبشر. فالإصلاح بين الناس
جزء من رسالة المسلم. تسهيل حياة الناس، يعني إصلاح الطريق، جزء من رسالتك ومسؤوليتك تعمل عليه مع هذا المجتمع. الإصلاح في رفع المشكلات التي تحدث، المشكلات الاجتماعية والمشكلات الأخلاقية والمشكلات الاقتصادية والمشكلات البيئية، كل هذه جزء من مسؤولية الإنسان أن يساهم فيها، ليس مجرد مساهمة جانبية، وإنما الأصل أن يكون رائدا فيها لتكون وسيلة لتقريب الناس إلى الخير ودفعهم إليه وتقليل الشر وإبعادهم عنه. Nambarana ity finoana Islam tika dia vahaolana zany finoana Islam zany. Ity finoana Islam ity zany dia vahaolana amin'ny zavatra rehetra na amin'ny problème rehetra zay iainan'ny zanak'olombelona na anisan'ny vatan'olona zany na amin'ino amin'ny vahoaka ray manontolo mihitsy aza. Ity finoana Islam ity nambarana dia vahaolana amin'ny olana rehetra zay mety mandalo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ary vahaolana amin'ny lafiny rehetra fa tsy hoe amin'ny lafiny zavatra anankiray. Zany hoe rehefa zavatra zany antsointsika hoe olana zay mety ino mandalo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny finoana Islam no vahaolana amin'izany zavatra izany. Zany hoe tsy misy zany olana mandalo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona afa-tsy ananan'ny finoana Islam vahaolana foana. Ka ity finoana Islam ity nambarany dia vahaolana ity. Ary zay nambarany mahatonga hoe ity finoana Islam zay mahatonga zany finoana Islam zany iainana ziska ino mandra-patapitry nino izao tontolo izao, satria isaky nino fotoana sy ny vaninandro sy ny zavatra rehetra zay mety iseho zany dia misadapte tsara foana zany finoana Islam zany ho vahaolana amin'izany zavatra rehetra izany. Ka ny mpino anankiray nambara rehefa miantso ny olona anankiray izy hiditra anatin'ny finoana Islam dia mila fantany tsara zany fa tsy ilay olona iny foana no ahazo tombotsoa amin'izany fiantson'olona anatin'ny finoana Islam zany, fa tonga dia ino mitondra vahaolana ho an'ny fiarahamonina mihitsy zany izy. Zany hoe mila tsapany tsirairay zany fa rehefa anao miantso olona anankiray anatin'ny finoana Islam dia anao za mieritreritra hoe ny olona iny foana no ahazo tombotsoa amin'izany finoana Islam, fa tena marina hitondra le fiarahamonina ray manontolo mihitsy zany ro mahazo tombotsoa amin'izany finoana Islam izany. Tahaka izany koa nambarana ity finoana Islam tika dia hitondra ny fiarahamonina ihany koa amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Zany hoe tsy possible zany hoe ny finoana Islam dia hitondra amin'ino haniba zany fiarahamonina zany. Tsy izay nambarana nandefasan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ity finoana Islam ity. Fa finoana Islam dia hitondra amin'ny tsaratsara foana, hitondra amin'ny zavatra zay hahasoa foana ny zanak'olombelona, ary hitondra foana ino vahaolana amin'izay rehetra hoe mety ho problème na olana mandalo amin'ny zavatra zay iainan'ny zanak'olombelona. Maro zao ny zavatra iainantsika, olana iainantsika, iainan'ny firenentsika, iainan'ny isam-batan'olona amintsika. Mila tsapatsika zany fa ao anatin'ny finoana Islam zay nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala, zay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ho fahazavana ho an'izao tontolo izao, ao anatin'izany finoana Islam avokoa ny vahaolana amin'izany zavatra rehetra izany. Ka mila tsapatsika zany zay zavatra zay mba hahatonga atsika ihany koa ino hahatsapa hoe lehibe tokoa le andraikitra zay raisitsika rehefa tsika manaparitaka ty finoana Islam ty, satria tsy milimite amin'ny zavatra kely ny finoana Islam fa tonga mijery zavatra lavitra dia lavitra zany, ka tsy milimite amin'ny olona raiky na anankiroa fa fiarahamonina ray manontolo sy ny fiainana ray manontolo misy zany no hitondrany zany finoana Islam zany vahaolana. Ka zay zavatra zay nambarana dia manampy atsika hoe handray andraikitra, hoe tokony handray andraikitra zany tsika manoloana nyty finoana Islam tika, mba hahatonga zany fiarahamonina mihitsy no ahazo tombotsoa, ny firenena mihitsy ny zanak'olombelona rehetra mihitsy no ahazo tombotsoa amin'izany fanaparitahana n'izany finoana Islam izany. ثم مسؤولية أخلاقية. الأخلاق في الإسلام
ليست قيم نثرية، وإنما هي قيم مطلقة. قيم مطلقة لا تخضع للمصالح. فالصدق يمدح في كل حال، ولا يمكن التنازل عن الصدق بأي طريقة. الأمانة، الوفاء، الكرم، الإحسان، هذه الأخلاق وغيرها، أي الأخلاق في الإسلام قيم مطلقة ليست خاصة بتعاملك مع مسلم ولا مع غيره، وليست خاضعة للقيم إلى القيمة المادية أو خاضعة للمصالح. الأخلاق الرديئة كذلك، الكذب لا يصح على مسلم ولا على كافر، الخيانة، الغدر، كل خلق كريم عمله أو تحمله مسؤولية مطلقة، قيمة دائمة، وكل خلق لئيم تركه قيمة مطلقة ليست خاضعة لأهواء ولا لرغبة هذا والفلان ما أحبه أو لمحبة تحبه أو تكره، بل هو في ذاته هو قيمة ينبغي أن تحب وجودها بإطلاق. مسؤولية تجاه هذه القيم أو نشر هذه الأخلاق، أولا عمل بها واعتقادها، فضيلتها، وتصور أثرها على النفس وعلى المجتمع، والعمل بها ورعايتها في المجتمع، دعوة إليها، محاربة كل ما يقدح فيها. هذه مسؤولية نشر الأخلاق، نشر الفضيلة في المجتمع، أمر مبدئي بالنسبة للإنسان، ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من رسالته، بل جزءا لا يتجزأ من تكوينه الفرد الشخصي. وينبغي لنا أيها الإخوة ونحن نقرأ القرآن، سواء نقرأه بمن يفهم اللغة العربية بلغته الأصل، أو نقرأ معاني القرآن، أن نتأمل حين يصف الله سبحانه وتعالى المتقين، حين يصف كما في سورة الرعد أولي الألباب، كما يصف الله سبحانه وتعالى أولي النهى، يعني أولي العقول، أولي الألباب أولي العقول، كما يصف الله سبحانه وتعالى يمدح المحسنين، من هم هؤلاء؟ كل تجد أن هذه الأوصاف رتبت على ماذا؟ على جملة من الأخلاق. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عباد الله، ذكر أخلاق الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات في سورة الفرقان وفي غيرها. أي أنك ستجد، لن تجد سورة من القرآن إلا وقد عرضت لجملة من الأخلاق ورتبت عليها أعظم الجزاء، أو عرضت بأمة من الأمم في خيانتهم أو غدرهم أو فحشهم وكيف عاقبهم الله.
التصورات الصحيحة ليست تصورنا للربوبية والألوهية والرسالة الذي هي أصول العقيدة ليست تصورات منبتة عن تهذيب الإنسان، ولهذا هي مرتبطة بالقيم الذي يعيش بها الإنسان مع مجتمعه أيا كان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف في قريش وهم كفار بالصادق الأمين. Anisan'ny zavatra izay tsara fantatsika ihany koa nambara mikasika an'izany andraikitra manoloana ny fiarahamonina izay misy antsika izany dia rehefa mikasika an'izany resaka hoe fitondran-tena izany. Izany hoe ny fitondran-tena mendrika zany a dia zavatra izay tena hoe ampirisihan'ny tiako finoana Islamo tiako. Izany rehefa toetra mendrika izay iainan'ny zanak'olombelona izay tsy misy zanak'olombelona zany mankahala an'izany toetra mendrika izany, zany dia amafisiny boky masina Qur'ana sy amafisiny tika finoana Islamo itika. Ka anisan'ny andraikitra lehibe ihany koa nambarana tokony raisitsika zany manoloana an'izany fiarahamonina izay misy antsika zany dia ino fananana an'izany fitondran-tena mendrika izany na famparitahana an'izany fitondran-tena mendrika izay maro dia maro izy ireo ao anatin'ny boky masina Qur'an. Raha tsy hitanisa zany ambarana mikasika an'izany hoe fitenenana ny marina izany hoe olo marina, olona miteny marina izany, zany nambarana zavatra izay no ankasitrahan'ny olombelona rehetra. Eny fa na dia mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary izay tamin'izy tao Makka, ireo izay tsy mpino dia efa mankasitraka ilay toetra izay nampiavaka mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia as-sadiq al-amin, zany olona sady ino marina izy miteny marina noho ino olona izay atokisana zany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka ny finoana Islam zany ireny toetra mendrika ireny dia ny finoana Islam dia mampirisika amin'ny famparitahana zany toetra mendrika izany. Tahaka ny resaka ino olona malala tanana, zany hoe ol-karim. Ianao zany no mazoto manome foana zany mahandra sy ireo sahirana, izany rehetra zany nambarana dia anisan'ny toetra mendrika izay no ampirisihan'ny finoana Islam ary ny olombelona rehetra mihitsy dia ino mankasitraka an'izany toetra mendrika izany. Ka anisan'izany nambarana responsabilité na andraikitra izay tokony ataontsika manoloana an'izany finoana Islam zany, famparitahana zany finoana Islam zany ireo mpiarabelona amintsika dia ino famparitahana zany toetra mendrika izany. Izay midika zay nambarana fa sika aloha voalohany mila mahafantatra ireo toetra mendrika ireo. Mila fantatritsika inona ireo toetra tsara izay tiany tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Rehefa tsika mamaky Qur'an matetika Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbu al-muttaqin, inna Allah yuhibbu التوابين ويحب المتطهرين. Zany hoe rahavatra rehetra, toetra rehetra izay tiany Allah subhanahu wa ta'ala ireny zany dia mila ino tsika voalohany no miaina zany toetra mendrika izany. Tahaka ny niainany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam an'izany toetra mendrika izany, tahaka ny teny Allah anaty Qur'an hoe wa innaka la'ala khuluqin azim. Zany hoe mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izay teny manana an'izany toetra mendrika izany. Ka voalohany nambarana mila fantatsika ireo toetra mendrika izay tiany tompo Allah subhanahu wa ta'ala, avy eo ampiaritsika aloha voalohany amin'ny fiainantsika, mila hita taratra amin'ny fomba fitondran-tenantsika zany zany toetra mendrika no zany finoana Islam zany ary rehefa avy eo amin'izay manamparitaka an'izany tsika amin'ny mpiarahamonina izay misy antsika. الذي أحب أن أؤكد عليه في هذه الفقرة بالذات هو أن تعاملنا مع المجتمع الذي نحن فيه مسلما كان أو كافرا ينبغي أن يكون على أساس القيم نفسها، لا على أساس نظرتنا لهذا هل هو مسلم أو كافر. فإن الصدق هو الصدق والكذب هو الكذب، سواء مع المسلم أو مع الكافر. الحق هو الحق والعدل هو العدل مع المسلم أو مع الكافر، لأن القيم لا تتغير بتغير الأشخاص أو بتغير المصالح، لا، هذه قيم مطلقة.
ننظر إليها ونتعبد بها. نتعبد بالصدق مع الكافر كما نتعبد بالصدق مع المسلم. نتعبد بالأمانة مع الكافر كما نتعبد بها مع المسلم. نتعبد بالوفاء مع الكافر كما نتعبد به مع المسلم. نتعبد بالإحسان إلى الكافر كما نتعبد بالإحسان إلى المسلم. هذه الأخلاق هي قيم مطلقة. ونأثم بالكذب سواء كان على مسلم أو على كافر، وبالخيانة وبالغدر وبغيره. فهذه هي الشيء الذي ينبغي دائما أن نذكر أنفسنا به، أن هذه قيم مطلقة. Ka izay hoe fiainantsika ao anatin'ny fitondran-tena mendrika izay nambarany a, dia tsy tokony natokana antsika foana hoe ampino Islamo samy mpino Islamo foana zao reo mila manana toetra mendrika. Zany hoe rehefa samy mpino Islamo zany zany teny marina foana, rehefa samy mpino Islamo zany za tsy mamitamitaka olona zany a, rehefa samy mpino Islamo zany tsy mandaindainga zany foana za fa manino teny marina. Fa rehefa olona tsy mpino Islamo dia mavandy foana zany za rehefa miresaka olona tsy mpino Islamo, na hoe mamitaka foana zany za rehefa miresaka amin'olona izay tsy mpino Islamo. Zany hoe reo toetra mendrika rehetra izay voalazany Allah subhanahu wa ta'ala, tiany Allah subhanahu wa ta'ala hananantsika zany dia mila iainantsika ho an'io zanak'olombelona rehetra ny iainantsika zany toetra mendrika zany, fa tsy hoe natokanao zany ny hoe anao zany mila manana toetra mendrika miaraka amin'ny vahoaka mpino Islamo fotsiny, fa mila marina foana zany anao na mpino Islamo resahanao na tsy mpino Islamo. Mila miala amin'izany lainga izany foana koa ianao na mpino Islamo no resahanao na tsy mpino Islamo. Mila miala amin'izany toetra hoe mamitaka zany ianao na mpino Islamo ro miara-miasa aminao na tsy mpino Islamo. Zay zany nambarany hoe ireo toetra io zany dia mila iainantsika amin'ny zanak'olombelona rehetra, fa tsy hoe safiditsika zany andian'olona zany no ampiarina an'izany toetra mendrika izany. مسؤولية لا تتوقف على هذه فقط، بل نحن المسلم مسؤول عن أداء دوره في التنمية المجتمعية أيا كانت، عن أداء دوره في تنمية هذا المجتمع والارتقاء به، عن دوره في التنمية العلمية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية. هو صاحب رسالة، صاحب مسؤولية في الارتقاء بالتنمية في هذا المجتمع. التنمية الاقتصادية أو التنمية العلمية الذي تعود إلى التنمية الاقتصادية، اكتفاء المجتمع فيما يخصه من طعام وشراب ولباس. إحدى المسؤوليات التي يشعر بها المسلم وإن كان 1 في مليون، لأنه يرى أن طعام هؤلاء البشر مسؤولية، هو يتحمل جزءا منها بقدره، وعليه أن يبذل جهده في أداء هذه المسؤولية بحيث يجد الناس ما يأكلونه، ما يشربونه، ما يلبسونه. مسؤوليته في إقرار الأمن حياة الناس. الأمن أمر ضروري، فهو مسؤول يتعاون مع هؤلاء جميعا في إقرار الأمن الذي به تستقر النفوس وتحقن الدماء وتصان الأعراض والأموال، فهي جزء من مسؤوليته. مهما كان هذا المجتمع كونه مسلم أو غير مسلم، فإن مسؤولية الإنسان في
حماية المجتمع، في حماية أمن المجتمع مسؤولية، لأنه لا تنمية، لا يمكن أن ينمو هذا المجتمع، لا يمكن أن يزدهر، لا يمكن أن تتوافر إلا بوجود توافر حاجاته إلا بوجود الأمن. الأمن حاجة ضرورية في حياة الناس، فبالتالي هي جزء من مسؤوليتك أيا كانت. صحيح قد لا تكون الإنسان هو ليس عنده زر يضع الأمن ولا عنده زر يعني لتوفير التنمية، لا، وإنما تكون هما يفكر فيه ويعمل فيه بقدر استطاعته ويقدم فيه ما يستطيع في إطار هذا المجتمع. ومن أهم سواء أسس هذه التنمية هو إقرار العدالة وجعل العدل قضية فوق كل المقاييس. العدل أمر ضروري مع كل الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتحمل مسؤولياتنا وأدائها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يأجرنا على ما يسر لنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Anisan'ny zavatra ihany koa nambarana mila tsapatsika zany a manoloana zany hoe andraikitry ny mpino islam manoloana ny fiarahamonina zay misy antsika, dia mila fantatsika koa nambarana fa ty finoana islam ty zany a dia anisan'ny andraikitra izay tiany Allah subhanahu wa ta'ala, zany hoe anisan'ny tanjona zany finoana islam zany ny fiarovana ny ainy zanak'olombelona. Anisan'ny tanjona ty finoana islam ty zany ny fiarovana nino ny ain'ny zanak'olombelona sy ny fanaparitahana an'izany fandriampahalemana izany. Zavatra zay no anisan'ny fototra lehibe zany anatin'izany finoana islamo izany zavatra rehetra izany. Izay midika nambarany fa ny olana amin'ny resaka hoe vonon'olona sy resaka hoe tsy fandriampahalemana zay misy amin'ny tanàna anankiray nambarany dia ny finoana islamo no vahaolana amin'izany zavatra izany. Fa kosa nambarany atsika ny tsirairay avy amintsika zany nambarany dia tokony miezaka amin'izany famparatahana zany finoana islam zany, fa zany no anisan'ny antoka anankiray mampihena an'izany vonon'olona sy mampihena an'izany tsy fandriampahalemana zay misy amin'ny toerana zay misy antsika izany. Tahaka izany koa nambarany ty finoana islam ty dia tonga ny hiaro ny harenan'olona, zany hoe reny halatra sy ny zavatra izay misy olana arabola zay mety misy reny nambarany dia anatin'ny finoana islam avokoa dia vahaolana amin'ny fandaminana an'izany zavatra rehetra izany. Ka nambarany tokony zany nambarany rehefa tsika mandray andraikitra ny ty anaty finoana islam ty dia mila tsapatsika avokoa zany zavatra rehetra zany, fa hoe ty zavatra ataoko ty na de kely aza dia mila fantanao zany fa mety misy fiantraikany lehibe ty amin'ny fiarahamonina zay misy antsika, mety antony mety hahatonga hampihena an'izany resaka tsy fandriampahalemana izany ny fandraisan'ny vahoaka mpino islamo andraiky, satria anisan'ny antony hampihenany reny halatra sy ny zavatra sy fiarovana ny harenan'olona reny zany ny fanaparitahantsika antika finoana islamo itika. Ka engany nambarany atsika rehetra mba samby homeny Allah subhanahu wa ta'ala hery, homeny Allah subhanahu wa ta'ala finiavana mba hafaka handray sy hizakany zany andraikitra lehibe zay napetry ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amintsika izany mba hazoantsika tombotsoa eto ambony tany sy any ankoatra insha Allah ta'ala. Shakarallahu shaykh.